Fanaramaso ny fividianana safidy hiara ny fandrahonana. Fanafoanana ny fividianana nametraka fitoriana teny amin'ny HCC ny candidat larana fatelo amby folo. Ady tany any amin'ny kianjana andray soro mihevitra azo ambony lalàna ilay mibodiny tany. Faltafaraka aminao indray tombokilasy tombokivavy atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no manasaka anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena tandindondoha izany firenena noho ny krisy politika mitranga ho ny fanambaran'ny vovonana panina FFKM androany. Noho izany, tsy hijanona amin'ny fanelanelanana intsony ity vovonana ity ho ihany fanazavana. Germaine Mejanary, Taisinena. Naharitra adiny telo latsaka kely ny fionana teo amin'ny vondron'ireo kandida sy ny vovonana mpanelanelana panina FFKM androany. Taorin'ilay fikatona trano nandritra ny ora maro io dia nanao fanambarana teo anivony panina FFKM. Fanambarana ny vovonana ho amin'ny fifampitiniana sy ny falenanana dia manambara fa manaraka akaiky ny fizotran'ny raharam-pirenena. Ia raha matsapa amin'izao fotoana izao fa tena marary ny vahoaka malagasy, marary ny firenena, ka tsy mahagaga raha mianaka ny firaviravian-tanana na sentiment d'impuissance sy ny fitsitokotokona sentiment d'isolement eo anoloany atambo sy fahoriana mianjady. Isan'ny endrika isehony zany ny fisavorovoroana ara-tsaina sy ampo ny tranga tamin'ny fifidianana ny ofoloan'ny repoblika farany teo. Fantatr' izao, araka ny nampitay ny collectif des candidats taminay androany fa tsy akatoa ny voka-pifidianana ivoaka rahampitso ry zareo. Amin'ireo candidat raiky amby folo mirahalahy dia tahaka ny tsy nisy ono iny fifidianana natao tamin'ny 16 novambra teo iny. Manamafy fa tsy mijanona mitady ny fomba rehetra hitondra amin'ny fitoniana, ny filaminana sy ny fampihavanana malagasy ny vovonana. Koa mijoro amin'ny foto-kevitra telo lehibe dia ny fampiarana ny marina, ny rariny ary ny itsiny izay tanjony tena fanjakana tandalana. Satria andray anjara feno ny vovonana amin'ny fanasitranana ho an'ny firenena dia ireo evi-bavety ireo no ho tanterana anatin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny zon'ny vahoaka. Apatsehivony zany mba hieritreretany rehetra amin'ny fandraisana andraikitra eo anoloan'ny toe-javatra ankehitriny. Irosony firenetsika ho amin'ny fiavotana sy ny fampandrosoana ary ny fiadanana sy ny fandripahalemana. Mbola maneho hatrany ny vovonana ho amin'ny fifampidiliana sy fanelanelanana ny fahavononany hiara hikaroka ny vahaolana mahomby anatin'ny tena fifampiresana sy fifampidiniana. Natao teto Antananarivo anio 4 novambra 2024. Raha ny vaovao azo dia efa misy fifanantonana ataona olona izay azo antoka fa miaraka amin'ny kandidat mpanjakana saingy tsy nitona anarana izy ireo. Mitohy hatrany ny asa fanelanelanana koa ny fanazavana. Raha ny fantatra ihany koa dia nisy fivoriana mikatotrano nataona solombavambahoaka maromaro teny anivon'ity androm-panjakana ity androany. Tsy nisy nipika ny resaka nataon'izy ireo nandritra izany. Manoloana ny fikasan'ny senia moka ny voka-pifidianana rahampitso dia nanao fanambarana androany teo anivony vondriny candidat fanambarana izay niompana indrindra amin'ny toy ny fitakiana sy ny tontolo ara-pifidianana izay. Fanampanazavana.
rehefa nandinika ny fizotry ny fifidianana farany teo izahay dia voalohany tsy miova ny fitakinay momba ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona, ny fanajana sy fiarovana ny zon'olombelona, ny fahalalahana manao hevitra sy mivory am-pitoniana, ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana. Mbola tsy voavary olana rehetra ary tsy mivaly hatreto ny fitakina natao na dia teo aza ny fiantsoana fiaraha-midinika itadiavana vahaolana am-pitoniana izay nataon'ny FFKM sy ny plateforme panina FFKM. Mbola miampy olana sy fantian-dalàna hafa ihany koa zany teo amin'ny fizotra ny fifidianana natao amboletra iny, toy ny alabato, ny tsindry atao amin'ny mpiasam-panjakana, ny fampiasana fitaovam-panjakana amin'ny fampelezan-kevitra. Faharoa, fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena tsotra izao ny fifidianana natao amboletra, entina ametrahana olona efa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony hitantana ny firenena. Afa-baraka tanteraka eo anatrehan'izao tontolo izao i Madagasikara, satria mibaribary fa sady miemotra eo amin'ny lafiny ara-demokratika no miemotra ihany koa eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Fahatelo farany, tsy afaka ny ankatoa ilégitime an'izay voka-pifidianana tao mivoaka eo izahay no reo anton'ireo ary tsy tomponantoka amin'izay tsy fahamarina toerana ara-politika sy ara-tsosialy mety hitranga vokatr'izany. Mifandraiky amin'izay vaovao izay, maro ny tsy fanaran-dalàna tamin'ny fifidianana natao amboletra ny 14 novambra lasa teo hoy ny kandida sy teny Randriana Soloniaiko miaraka amin'ny ekipany ary anana ny pirofo raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Manoloan'izany, nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenan'izy ireo hanafoanana amin'ny ampahana manontolo ny vaton'ny kandida Larana Fatelo mitaky ny fanitsanana ny Andry Rajoelina ary ny fanafoana tanteraka ny fifidianana. Fanadidiny eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Pressy. Analana pirofo avokoa ny tsy fanaran-dalàna maro tamin'ny fifidianana nataony 14 novambra lasa teo ho ny kandida Larana Fatelo sy teny Randriana Soloniaiko sy ny mpiaradia amin'ny androany. Tsy mifanaraka amin'ny fitananantsoratra na PV eo am-pelatanana avy any amin'ny fatra ny PV avoaka ny seni amin'ny tranokala raha ny fitsiriana nataony solitena n'ity kandida ity. Manamafy izy ireo fa misy ireo vato analana ary misy ireo vato amin'ny tombony anasongadinana ny kandida iray. Ankoatra ireo, mangony fotsiny ny fanjikan-dalàna miopampana toy ny fampiasana fitaovam-panjakana sy ny maro hafa. Tsy gaga zany zahay raha betsaka ny tsy fahatomombanan'ny lista elektoral ary zay mihitsy ny antony na tonga anay tsy maintsy nitsy atao anatin'ny fifidianana na ahafahanay nitondra ny pirofo rehetra fa tsy ara-dalàna io fifidianana. Makasika ny neutralité de l'administration mandritra campagne électorale, maro ny zavatra tiany ao ambara fa ny article 106 ny loi 2018-008 dia milaza hoe na amin'ny antony inona na amin'ny antony inona mandritra ny fampelezan-kevitra dia tsy azo atao ny mampiasa sainam-pirenena. Lalanja hitatsika fa na ny materiel izay nampiasana ny helikoptera na ireo miaraka amin'ny kandida-mpanjakana dia mampiasa sainam-pirenena. Lalàna koa no milaza fa tsy azo atao ny mampiasa fitaovam-panjakana. Raha antsika nahita teo hoe inona ny zavatra mitranga mahakasika ny fitaovam-panjakana. Mitaky ny anaovana fampitahana ny fitananantsoratra manerana ny nosy araka izany izy ireo mialohany hamoana ny valim-pifidianana. Ny fangatahanay confrontation tsy hoe filanan-kisa fa ny fikirakirana ny voka-pifidianana dia anisany ao anatin'ny sotram-pifidianana izay tsy maintsy hamoahana ny fangaraharaana. Izao no voalaza ny article 180 ny loi 2018-008. Asa re isika izay any fokotany misy atsika raha efa mba nahazo fampiantsona ny taorianany ray andro taorianan'ny androm-pifidianana ka nilazana mpabe maso hoe tao amin'ity fokotany ity dia izao ny voka-pifidianana tato, na raha tsy nahavitan'izay izy ianareo mpanao gazety maso sy sofinay any amin'ny toerana izay misy anareo mba misy ve
procès verbaux affichés na eny anivon'ny commune na eny anivon'ny district. Zay mahatonga anay hoe afa ny voka-pifidianana voaray anay aty, afa ny voka-pifidianana izay any amin'ny seny. Teboka telo lehibe no nitsindrin'izy ireo ka nametrana fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Voalohany ny fanafoanana ny vato ny kandida larana fatelo, faharoa ny fanitsanana ny Andry Rajoelina ary fatelo ny fanafoanana tanteraka ny fifidianana. Dia teny zay tamin'ny alana ty requête en disqualification ty hoe mbola tsy misy didy mahakasika an'ireo nationalité, hoe petraka ve sa very nationalité an'ireo kandida reo, noho izany mangataka izahay aloha ny itsarany fitsarana ambaratonga voalohany an'io resaka nationalité io, ary tsy amoahany ny ACC didiny mandrapavitan'izay satria raha ny lalàna dia tsy mahafeno fepetra ahafahana mitondra firenena ny candidat numéro 3 sy numéro 11. Miankina amin'ny toe-java-misy ny valin'ny fangatana no anekenana tsy ny valim-pifidianana hoy ihany fanazavana. Manohana ary miaraka amin'ny filohan'ny anteny miheram-pirenena ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara no mafisin'ireo solombavam-bahoaka timma ihany koa fa tsy manaiky izay voka-pifidianana izy ireo izay tsy maneho ny safidim-bahoaka fanadihadiana. Mampafantatra andrehetra izay fa tsy mankasitraka ny famoahana ny voka-pifidianana izay ho avoaka tsy ho ela hoy ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara. Tsy safidim-bahoaka no niseho koa tsy ekena ny famoahana izany. Hoy hatrany ny fanazavana. Very ny fifampatokisana teo amin'ireo androm-panjakana misahana ny fifidianana sy ireo mpisehatra ny fifidianana, indrindra zany ireo kandida reo noho ny endrika tsy fanarahan-dalàna zay tsapa, noho ny endrika fitanilana teo amin'ny fikirakirana ny fifidianana izay tonga mihitsy hatramin'ny hoe nisy kandida tsy mizaka zo-pirenena malagasy kanefa navela hiatrika ny fifidianana ho tanterahana anterisetra ihany moa lay fifidianana na denisy ara ny hetsika izay nitarihin'ireo kandida misy 120 reo niaraka tamin'ny vahoaka sy izay solombavam-bahoaka zay nanohana n'izany fotokevitra sy fomba fijery zany. Ankehitriny maheno sika fa misy valim-pifidianana avoaka amin'ny fomba ofisialy atoato izay raha ny zava-nisy ny ainantsika teo zany no fehezana dia azo lazaina hoe valim-pifidianana hoe tsy fantatra hoe avy aiza ireo no ho ivoaka. Eto zany zahay vondrona parlementaire tiako Madagasikara dia manamafy fa toy ny efa tsy nakatoavanay ny fanomanana ny lazaina fa fifidianana teo iny no mbola tsy akatoavana ihany koa izay valim-pifidianana inina avoaka sy ampahafantarina eto amin'ny firenena ato anatin'ny fotoana ho avy tsy ho ela. Manohana hatramin'ny faran'ny ezaka ataon'ny filohan'ny anteny miheram-pirenena ho fikaroham-baolana ny solombavam-bahoaka rehetra avy amin'ny antoko dimy hoy hatrany ny nambaran'izy ireo. Eto anivon'ny anteny miheram-pirenena dia mirahina tanteraka amin'ny filohan'ny anteny miheram-pirenena zay ary mbola mafisinay fa manohana azy ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara amin'ity ezaka ataony ho fitadiavana vahaolana amin'ny zavatra mianjady amin'ny firenena ity. Tsy averina ntsony angamba ny maha androm-panjakana hany sisa araky ny lalàna sy nijoro araky ny fomba demokratika eto Madagasikara ny anteny miheram-pirenena ity. Manaitra anay tokoa ary tena manohina anay mahakasika anay ny fahenonan'ny feo etsero ilazana fa manelingelina ny sasany ny filohan'ny androm-panjakana misy anay ka tedavina ho kitikitihana. Eto zany zay dia mamerina maneho izay fiombonana amin'izay raha ilaina amin'ny teny hoe maneho ny fiarovana azy amin'ny herinay rehetra ho tombontsoan'ny anteny miheram-pirenena fa indrindra ho tombontsoan'ny firenena amin'ny akapobeny mihitsy ary manameloka izay mety eritreridratsy any ambadika any satria ny feo moa mandeha ary feo miendrika eritreridratsy ny tonga ete-pototsofotsika dia manameloka an'izany zahay ny amin'ny hoe tsy tokony ho tonga amin'izany sika
fa avelao ilay androm-panjakana sy ilay filohan'lay androm-panjakana hanatanteraka ny asany sy ny adidiny ary ny andraikitra tandrify azy indrindra amin'ny vanim-potoana sarotra sahala amin'izao. Tsy fotoana ananganam-pahavalo intsony izao fa fotoana tokony ametrahana filaminana sy fifampiresahana. Tsy ho vaolana ny fanaovana raha matahora sy fanenjehana ataon'ny mpitondra ankehitriny ho hatrany ireto solombavam-bahoaka timy. Vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany hiara-ny fandrahonana sy tsindry ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena safidy na ny aloha na nandritra ary izao orin'ny fifidianana izao saika nahitana izay fandrahonana izay avokoa ny faritra rehetra nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety moandroany ity mpasampana mpanaramaso ny fifidianana ity. Teny antoerana nanangona ny vaovao Jessica Miray sy Manu Randriamala. Rafitra mahaleo tena manaramaso ny fifidianana sampana fanaramaso safidy izay nahazo alalana araka ny fanapahan-kevitra laharana 7/12/2024 ny 20 Desambra 2024. Mpanaramaso avy amin'ny safidy manodidina ny 5,000 no niparitaka manerana ny nosy nandritra ny fifidianana ny 14 Novambra lasa teo. Misy amin'izy ireo anefa no hiara-ny fandrahonana eny fa na amin'izao aorian'ny fifidianana izao azy. Ity fanambarana ity dia hiarovanay andreo mpanaramaso eny amin'ny isaky ny eny amin'ny toerana rehetrarehetra iasany. Dia noho izay antony izay misy fanontaniana tsy hovalianay ny fiarovana andreo ekipa ireo sahala amin'ileo hoe izy manao an'ilay mosy ity fampitahorana sy hoe taiza. Ny fomba isehoany mety afaka resako kely ohatra hoe ny fanaovana antso amin'ny telefona miantso an'ilay mpanaramaso zany dia amin'iny no anaovana an'ilay fampitahorana. Ohatra indray ny fotoana koa mandritra n'ilay fotoana anatanterahana ny asany. Misy zany ny fandrahonana mialoha ny androm-pifidianana dia misy ny nandritra ny androm-pifidianana dia misy mbola mitohy hatramin'izao tsika miteny zao satria araka ny fantatsika misy mbola le mitohy any amin'ny SRMV na ny any amin'ny CENI na le ho anay atao ty amin'ny foibe mbola mikirakira andreo atotam-baovao voaraitany amin'ny ekipa. Efatra amin'ny fifidianana ny taona 2024 izany hoe fifidianana efatra izay no anaovan'ny safidy fanarahamaso. 5 sambany tamin'ity fifidianana ity no niara-ny fandrahonana toy izao. Isahalany misy amin'ity fifidianana ity mbola tsy nisy teo aloha. Ny antony raha mahita antsika izany hoe mbola tsy nanao fanambarana sahala amin'izao hoe izahay fidy safidy zafady. Ny fanarahamaso nataon'ny safidy dia ny fifidianana filoham-pirenena 2024 ny fifidianana andreo solombavam-bahoaka fifidianana andreo ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsainana dia ity fifidianana filoham-pirenena 2024 misy fiatraikany goavana amin'ny asa fanarahamaso sy ny tatitra nefa ny fandrahonana atao amin'izy ireo ka manao antsoava araka izany ny avy eo anivo ny safidy. Izay tamin'ireo mpanarahamaso dia misy tahotra zany mazava loatra hoe misy tahotra na ao anatin'ny fianakaviany ilay mpanarahamaso ohatra dia misy ny teny ajanony any io misy an'izay zany dia miantso ny ekipa amin'izay antony izay hoe no zao antony izao dia zao ny azoko atao. Misy koa sasany zany ohatra ny hoe ina tena rany teo vavolombelona tamina trangan-javatra anankiray fa miteny aminay hoe izaho tsy hiteny an'io raha ilaina io fa ohatra ny hoe raha izay manko izy dia tsy azontsika atao hoe raha itorytsika atao dia hoe mila pirofo dia le olona tonga dia miteny izaho tsy hiteny hoe nisy an'io raha teneninareo fa fantatro hoe nisy. Saika nainoana izay tatitra fandrahonana izay avokoa moa ny avy amin'ny faritra rehetra manerana nosy raha ny fanazavana hatrany. Tsy maro toerana tsy ara-dalàna ny fanjakana mijoro ankehitriny satria ny orina tamin'ny fanonganam-panjakana anaty androm-panjakana. Manoloan'izany mitsangana nomboka androany cellule de crise izay vondronana ireo antoko politika manohana ny hetsiky ny vondrony kandida nampahafantarina androany atetsy anosy moa ity cellule de crise ity. Jessica Miray manorandria malalatrany. Mpanao politika ary antoko politika maro mitaky ny fiverenan'ny tany-tandalàna no mivondrona ao anatin'ny cellule de crise. Be loatra ho ity vovonana ity ny fandikan-dalàna miseho eto amin'ny firenena raha tsy ilaza fa tsy ny fanaovana amboletra ny fifidianana izay nahitana osika mialoha nandritra ary taorina. Mangany fotsiny ny fanonganam-panjakana anaty androm-panjakana ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana amin'ny verimberina. Taoriny tomban'ezaka nataony herinandro lasa teo araka izany dia mijoro amin'ny fomba ofisialy manomboka androany
ny cellule de crise eto Madagasikara. Malaza zavatra betsaka lay FDB ny amin'ny hoe fiverenana amin'ny tany dalàna fantatritsika fa fototry ny olana isin'ny crise verimberina fantatritsika fa fototry ny olana amin'ny tsy fisina fanomanana fifidianana izay mitombona ekeny rehetra fantatritsika fa fototry ny crise ny olana ara-ekonomika dia ny tsy fanarahan-dalàna efa volazombenibeny zany ka amin'izao tsika miteny zao zany dia mitsangana ity vondrony ity miara-miasa amin'ny olo-pirenena rehetra ary manohy ny tolona iarahana amin'ny vondrony kandida. Manohy ny tolona iarahana amin'ny vondrony kandida araka izany ity vovonana ity. Tolom-bahoaka no atao manomboka izao isaraka izany fametrahana paikady. Afinotrika ny fitiavan-tanindrazana ka raha afinotrika izay izy dia tsy mino any amin'ny kivy ny olona fa misy kosa nefa tsy maintsy fandaminana misy any tsy maintsy fametrahana paikady ambonana fitenenantsika malagasy ny amin'ny hoe ny nina mamaika andravitoto tsy fitetika dikan'izay zany dia tsy maintsy ao anatin'ny dingana mazava tsara no irisotsika amin'izao tolom-bahoaka iombonana izao dia ny fanoherana ny jado. Miantso ny olo-pirenena ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina ny fiarahamonim-pirenena ny olobe sy ny folo alin-daraka izany ny vovonana anatevina ny dingana. Voka-pifidianana efa fantatra hatrany am-boalohany io ka tsy mataitra intsony ho ny mpanao politika Niasa Randriamamizafy androany raha niresaka momba ny voka-pifidianana sy ny fampiakarana ny tany ny mpifidy amin'izao fotoana izao. Germaine Omenjanary tahirinana no mitatitra ny antsipirim-baovao. Tsy ny voka-pifidianana ny tokony anahiran-tsaina ny vahoaka malagasy fa ny fanohizana ny tolona amerenana ny mahafirenena tandalana sy ny fiandranam-pirenena i Madagasikara. Voka-pifidianana efa fantatra hatrany am-boalohany io hoy ny nambarany Pai Tazefi i Niasa Randriamamizafy izay mpanao politika no sady mpandinika ny raharam-pirenena. Tokony ifantokany amin'ny fanohizana ny tolona izao no ady hevitra iseho hoy izy fa tsy voka-pifidianana. Dia za zany tsisy dirako ary tsy esansaiko mihitsy nylay voka-pifidianana any nataony zato isan-jato Andriamatoan'ny Rajoelina na zato isan-jato mpandray anjara azy iny fa ny fantatro dia ahoana ny fomba andrindrana ny fanoherana ary amerenana indray ny Madagasikara ho tantandalana amerenana ny Madagasikara mba ho olona malagasy ray malagasy reny fa tsy vitany hoe malagasy ray malagasy reny fa malagasy feno eo anatrehany didy amandalana malagasy feno eo anatrehany didy amandalana feno Madagasikara no hitondra ny Madagasikara fa tsy olona hoe milaza malagasy ray malagasy reny kanefany tsy malagasy eo anatrehany didy amandalana ary satria ny didy amandalana no fe iny no entinao mitondra firenena fa tsy maha-malagasy anao raisy reny ange no entinao mitondra firenena fa ny didy amandalana manomboka amin'ny lalam-panorena ka hatramin'ny lalana farany ambany indrindra sy ny fiarahamonina dia tsy maintsy malagasy feno eo anatrehany didy amandalana zany no tokony hitondra Madagasikara. Dia zay zany no eritreretiko hoe ahoana no atao mba hahafahana mametraka olona tena malagasy feno eo anatrehany didy amandalana no mitondra Madagasikara. Lalana roa ihany no ahafana manavitra sy misoroka ny krizy ary ny fitsarana avomba lalam-pandrenana izay tompo fanapahan-kevitra ka nampiteraka korontana izao ihany no mandray ilay fanapahan-kevitra ho vaolana hoy ny fanazavany. Tsy fantatro aloha inona zany no hiazakazahana anatin'ilay izy politika atao anatiny ve hoe tia napetraka angakaingana lay filohan'ny republika mba hialana amin'io fetsiketsehan'ny olona manohitra n'io fitondrana vonjomaika io sao dia atahorana misy zavatra hitranga fa iraisam-pirenena sao misy tsindry ve ataony iraisam-pirenena ialana satria ny iraisam-pirenena zany raha fahazahoako azy tsy afaka miteny ny iraisam-pirenena tsy mety ny fidianana ataonareo na avereno satria zay ingérence ny ataondra zay fa matoy ny iraisam-pirenena efa miteny hoe mifampidinianareo dia mahita zavatra tsy mety be dia be ao anatiny ao zany izy. Dia ngamba ny ialana amin'ny hoe tsy fampidinika na hoe apetraka ilo le filohan'ny republika dia avao zay vanao fifampidiniana mety zay koa ngamba hoe faverina filohan'ny republika dia manana fahefana dia zay vao iresaka aminareo satria raha ny antso nataon'ny international sy ny ray aman-dreny teto Madagasikara nge nanoka tamin'ny FFKM efa tany volana août tokony fampidinika amin'ny mpanohitra ny filohan'ny republika tamin'izany Andriamatoan'ny Rajoelina fa tsy nety mihitsy izy fampidinika taminareo fa ny anaziana nataony. Dia ngamba izy mieritretra hoe aleo aloha averina amiko ny fahefana dia afaka miresaka aminareo na tsy resaka aminareo fa ny any ambadika zay tsy fantatro inona mampiazakazaka azy ianao an'io dia mety isy ngamba nitranga satria raha ohatra ka tena mitsinjo marina ny filaminana
sy noavin'ny firenena ny ACC de zavatra anakoroa ihany ny azony atao anatin'io ary am'izay koa izy madio izy manoloana voaka malagasy mpanohitra sy manoloana ny international de zavatra anakoroa ny azony ataony na izy manafoana tanteraka le voka pifidianana de manendry daty vaovao anaovana azy na izy mampisy deuxième tour an'io de raha misy deuxième tour de misy olona anakoroa zany faninanao de ohatrany hoe mipetraka kokoa ilay démocratie am'izay ny vahoaka malagasy ihany no tompony fanapahan-kevitra farany ny amin'ny tokony hitondrana ny firenena izy ihany koa no tompony hevitra farany na anaiky hoentim-bazana tsy ho hiatrany ny enambarany vaovaony fizantany mifandraiky amin'ny politika ny firenena milamina ihany no mahasarika mpizantany aoka mba hifampiresaka sy fampiaino ny hery-velona misy eto amin'ny firenena mba hisiny ny fitoniana tsy ho zaka ny voka-dratsy ateraky ny krizy vaovao eo raha toka tsy mitandrina ny rehetra fa niokevitra nentiny mpisehatra amin'ny fizantany iray tafaresaka tamin'ny zavandriamaefa sy mbola avatsara izany androany manoloana ny savorivory politika misy eto amin'ny firenena ka mety teraka voka-dratsy goavany eo amin'ny sehatry ny fizantany sehatra iray isan'ny mampidibola be indrindra eto amintsika kanefa tena marefo ary mora mizaka ny voka-dratsy ateraky ny krizy misy eto amin'ny firenena ny fizahantany manana ny maizy azy ary mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ity sehatra ity amin'izao fotoana izao mametraka ny aiai n'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany manoloana ny mety isian'ny krizy vaovao eto amin'ny firenena ny tany milamina ihany a no mahasarika mpizahantany ary raha ohatra ka misy korontana eo amin'ny firenena anankiray ny mpizahantany zany a tonga de tsy ho avy eo amin'ny firenena anankiray mihitsy satria raha vao misy tsy filaminana kely hita soritra indrindra ao anatin'izao fotoanany fanatotoloana taotoika teknôlôjia efa mandroso be zao vetivety de miparitaka ny feo a vetivety de tonga ny annulation maro samihafa izay tonga de mitraika avy hatrany eo amin'ny fizahantany mitraika eo amin'ny fizahantany tonga de eo no eo mihitsy tsy mora ny anarina ny voka-dratsy ateraky ny krizy raha ny sehatry ny fizahantany no resaina mila fotoana lava ny fanarenana azy eo amin'ny roa taona hatramin'ny telo taona eo aina overanjavony araka izany ny ezaka efa natao hatao aria ny fandalova ny krizy ny covid-19 teto Madagasikara raha toka sanatry hiamafy ny krizy atsoatsy ho ihany ity mpisehatra amin'ny fizahantany ity de ny fanahinay zany a dia mety ho very anjavony ray a ny ezaka zay efa natomboka tao anatin'izay fotoana izay mba ny arenana tao arenan'ny covid zay taka ny teo ami'sehatry ny anay manokana zao a vokatry ilay savorivory teo a dia saika tavela saika tsy lasa tafody ilay mpizahantany saika tafody satria ny antony a voasakana ny lalana etseroa de na ny foteny efa hody zareo hoeny amin'ny aéroport zany no voasakana ihany koa dia olana be mihitsy zay ary tsy maintsy misy fiatraikany any am'le toe firenena anankiray de raha vao manaparitaka reny hoe zay saika nisy an'izao no ny korotana nisy dia eo no eo iny de tonga de efa misy vokany ary tonga de miena de miena de miena mihitsy ny olona misy moa ny olona zany hoe tonga ihany izy satria efa fananao ny programme fa misy ny tonga de manafoana avy hatrany ny dia zay tokony ataony eto miantsony amin'ny tokony isian'ny filaminana sy ny fitoniana araka izany ity mpisehatra amin'ny fizahantany ity tsy misy tsy vitany fifampiresahana ho izy aka tokony roso amin'izany ny mpiantsehatra rehetra eto Madagasikara mba hiantohany filaminana eto amin'ny firenena lafomba vao hafa tanteraka kosa indray nahazo fafana ny ariva teo ny filohan'ny randrana sindikaly Rakotomanana Barson toy izay ihany koa ny filohan'ny CCS Sampanantananarivo ny profesora Samy Grégoire saingy eo ambany ny fanaramaso ny fitsarana miverina miakatra fitsarana ity filohan'ny CCS ity ny 12 Desambra ho avy izao rehefa avy niakatra fampanoavana ny tolakandro teo Ratsaivina de niaraka nantsona sy notanana teny fiadanana ireto filohana sindikambra ireto hatramin'ny alarobia teo fa notohinana ny fiandrianam-pirenena no vesatra ny ampiangana azy ireo andrasana indray noho izany ny fitsarana ity filohan'ny CCS Sampana Antananarivo ity
nahazo sazy miatona 12 volana ireo olona voasambotra tamin'ny hetsika nivondry ny kandida raha ny fampitambaovao taoriany fampiakarana nataony mpisolo vava taoriany fitsarana azy ireo ny zoma lasa teo ka nahazon'izy ireo sazy miatona 12 volana miampy lamanty 3 hetsy ariary mbola nampiakatra indray ny mpisolo vava taoriany ity didiny voaka ity ka andrasana ny toiny. Olona 5 voasambotra taoriany ilay fitifirana ny tranga teny Andohany Mandrosey izany talata lasa teo. Io no tatitra nataony vondro toparitra Nalamanga Androany tetsy ankady lalany nitondra fanazavany ny gendarmerie am-pirenena. Jessica Miray, Manorandriamalala. Efa mpanao fanafiana amin'ny tampiadiny ireto maty nandritra ny fitifirana teny Andohany Mandrosey ny talata 2 novambra lasa teo ireto. Ny farany volana oktobra teo no fananomboan'ny zandary ny fanarahamaso azy ireo. Nanaovana fanafiana teny Anosiala tamin'izay. Ary dia nisesy ny fanafiana nanomboka teo ka hatramin'ny 7 ny volana novambra. Mitovy hatrany ny tetika mandritra ireo fanafiana ireo. Raha ny fanazavana, mandondona amin'ny tokantrano iray ary milaza ho piasan'ny Bianco na ny présidence ka miditra moro, manambana basy ary maka izay azony ao amin'ilay tokantrano avy eo. Sakianao fanafiana indray araka izany ireto voalaza fa Jolay ireto ny talata 20 novambra teo ka nanaovana velam-pandrika. Teo na tonga ny fifampitifirana. Ireto zavatra reto hita tao anaty fiara daholo. Finday ny taimbala, misy flash disk, ny basy sy ny document izay voalazako teo. Karapanondro fosika, ireo karapanondro le olona fosika daholo ireo karapanondro ireo rehefa niverifiana tany amin'ny intérieur tany. Ireo zany ny zavatra hitareo tamin'ny alalandreo nafanainanao nanainga ny ankety dia nafatarana fa nanao an'le ataka voalazako teo daholo ireo olona reo. Tato anatin'reto laza zavatra be dia be reto finday izay hitantsika eto anoloantsika reto makasika an'io zavatra nitranga io. Ka ny zavatra teneniko zany dia asan'ny Jolay tanteraka io io zavatra nitranga io. Fa ny olona dia manao rapprochement politique amin'le zavatra. Misy lalàna makasika an'izay. Ray légitime défense. Faharoa rehefa ajanona koa ianao ka tsy mijanona ary mampiasa fitaovam-piadina izay nampiasainy zareo reto zavatra reto dia afaka mitifitra ny mpitandro filaminana. Ray misy milaza fa nahitana vola tokoa tao, saingy vola madinika miparitaka ao anatin'le tomobile. Nahitana volamena koa tao, toy zao dia volamena. Izay anareo ataoko sady no milaza fa ireto zavatra hitantsika reto, sombitsombony ity flash disk reto zavatra reto dia zavatra very tamin'ireo ataka le voalazako teo aloha teo. Izay mametraka sady fa nandray anjara tamin'ireo ataka ireo le olona reo. Ny talata 20 novambra teo raha tsy ahivona no nitrangany ity fifampitifirana teny Andohany Mandrosey ity. 5 no maty teo ny eo, ray voasambotra. Ity farany no nitatitra ny toerana misy ny namany. 5 hatreto araka izany no voasambotra ary mbola mitoy ny fanadiadiana. Fifampitifirana no miseho teny Andohany Mandrosey ny talata teo araka ny tatitra ny zandary. Fantatra fa anisany atodonikotrika ny asan'ny Jolay ireo ny komanda iray izay efa niasa tao amin'ny FIS. Izy ihany koa no mpamatsy ireo fitaovam-piadiana. Raha ny fanazavany Gendarmerie hatrany. Adjudant iray ihany koa no voasambotra izay efa mpamerikeloka amina fanafiana amin'ny tampiadiana raha ny fanazavana hatrany. Mampametra-panontaniana ary mahalasa saina hoy Serge Zafimahova ny fomba fitondrana ny firenena amin'izao potika amin'ny lafiny rehetra i Madagasikara ary indrindra fa amin'ny lafiny fanehoan-kevitra. Fomba sy fitondrana motika any Madagasikara no miseho eto amintsika amin'izao fotoana izao, hoy nambarana tafaresaka tamin'ny Germain Mejanary sy Tahirnena. Rafitra fasista no ampiarina eto Madagasikara amin'izao, hoy Serge Zafimahova. Paikady apetraka mba ahafahana feny malagasy mba azahoana amin'ny fehiny seza, hoy ny fanazavana. Inona ampahantraina ny malagasy mba ifehezana azy, hoy hatrany Serge Zafimahova. Io le hoe théorie de chaos ny fitenenana an'le izy. Le théorie de chaos zany hoe apetraka ao zany mitsimoky ny fampitahorana samihafa, tsimoky ny hoe ianao zany lasa misy eritreritra ianao hoe le fandripalemana efa tsy misy raha teo moa zany vao maika ampitombony zareo fa tsy ary am'le fandripalemana n'le ataontsika hoe manahirana amin'ny vahoaka ny zareo fa ny azy hoentiny fampitahorana mihitsy ny an'le vahoaka. C'est les théories de chaos. Oui, zareo ihany zany créer les situations de chaos de le korotana zany de afahan'ny zareo iny zany afahan'ny zareo manao ampimamba
am'le système politique zay le théorie de chaos de le olona zany rehefa avy eo mitady ho azy ataotsika hoe arimarina angamba leo any angamba ary fa tena ary mba misy fandripahalemana bebe kokoa io théorie de chaos iny nisy tamin'ny androny Hitler nisy idéologue atao hoe Goebbels no anisany nainapiasa io théorie de chaos io am'izao fotoana zao no mampiasa io théorie de chaos io i Donald Trump ny tiako resahana zany de hoe mahagaga zany tsy manana culture politique avy ny mpanao politique eto Madagasikara fa rehefa mamaky an'ny nataon'ny Hitler sy ny karazany izy io trano maimay doradorana gauche droite io fampiororona gauche droite io ao anatin'le théorie de chaos daholo zany ary pratique le théorie de chaos io zavatra io ka le izy zany ny tiako azotsika tsara zany ao anatin'le izy de hoe tsy zava-baovao zany io fa zavatra efa hita tany amin'ny tany fasciste. Ny rafim-pampianarana na ilay PEC nataon'ny ministra iray tamin'ny fotoan'androny no tena namotika ny fanabeazana raha tiana potehina manko ny firenena dia io fanabeazana io no simbaina voalohany. Le olana misy am'izao fotoana zao potehina mihitsy ny fampianarana eto Madagasikara nakabeazan'ny frame ene ataotsika hoe 5.9 isan-jato ny frame ene BEPC ny diplôme ananany mba tsy lazako hoe 6 isan-jato BEPC ny diplôme ananany de ino zany ataony zareo rehefa mampianatra amena polycope le frame de ao anatin'iny polycope iny ninona matière mety hoe anglais io mety hoe mathématique io mety physique io fa mitovy ihany le système amena polycope zareo de zareo zany rehefa mampianatra tsy miaro anatin'ny boky eo ny oriny satria izy koa tsinona tsy mahazo iny tsy azony koa le zavatra teneniny arika de ao anatin'le polycope iny misy examen type de efa misy koa corrigé type de zay mahazo zay tsy mahazo zay mahatonga système fampianarana nidina ambany ty amin'ny sekoly mpanjakana de le izy samy rehare le olona ministra teo aloha za miteny hoe tokony gadraina ary izy amin'ny adalany satria nanapotika ny système d'enseignement teto Madagasikara ary sahako miteny an'izany fa mipitehana fampianarana eto Madagasikara ka le izy il faut être modeste fa tsy mirehare izy mbola miririo koa any amin'ny télé rehetrarehetra any tafa ohatra le fanapitehana zaza malagasy am'izao fotoana ka tsy aza atao tsony miteny tsy miteny fa raha tsy miteny no de lasa complice. Mahagaga ny mbola any ake ny vahoaka malagasy izao fomba fitondrana firenena izao ho hiatra ny Serge Zavamahova. Vaovao ny trangam-piarahamonina tonga hatramin'ny fandrahonana sy fanaovana latsakalina ny fibodona tany ataon'ireo milazana tanteraka tetikasan'ny filoham-pirenena eny amin'ny kianjana Andraisoro ny Tomaly alina ny fandravana fananan'olona nataon'izy ireo teny antoerana fihetsika izay tsy haikana ivelively hoy ireo tompon-tany satria nanana taratasy mazava tsara ny tany hoy ny fanazavana hatrany Zava-Andriamahefa sy mbola hava-tsara. Mitoy ny fandravana fananan'olona sy ny fibodona tanin'olona ataon'ireo milaza azy ho akaiky ny fitondrana etsy amin'ny kianjana Andraisoro. Taorian'ny fandravana ity tamboho ity izay efa nataon'ireo andiandelany alarobia lasa teo dia tonga nanao latsakalina teny an-toerana indray izy ireo malialina nanohy ny fandravana. Fihetsika izay nampiorokoditra sy niteraka orooro an'ny tompon-tany sy ny mponina teny amin'ny manodidina. Nakao ambadika ity tambohana ity izy dia nikapokapohany le tamboho amaky an'le tamboho indray de avy eo zay mbola tsy nanao ininy zay fa nijery teo amin'ny varavarakely teo zay hoe de ahoana reto ny atao de nisy olona niakatra tamin'iny tamboho iny de zay ny to de natonga nahako to de niantso vonjeo hoe iny fa satria zay teto malitsinina le larobia iny zareo fa teto de nakasary tamin'ny tetsy amin'ny varavarakely tetsy zay de efa menasinasy be ohatr'izao le olona le mandrodana eo nataony navokana ohatr'izao ny totondrony sady manompa amin'ny tanany izy de le niakatra teny de zay nampatonga anay niantso vonjeo hoe tena ho fatiny reto eto zay tena natahotra mafy mihitsiny zay. Milaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany izao fandravana tsy ara-dalàna tao amin'ny fananan'izy ireo izao ny tompon-tany. Voalaza fa tetikasan'ny filoham-pirenena no atao eto amin'ity kianja ity kanefa hatramin'ny androany dia tsy misy taratasy manamarina izany hoy ny fanazavana.
raha mifanaraka taminay izy a hoe ho an'ny olona ho an'ny vahoaka ty fa ty projet andry zareo ty a raha mifahafantarako anazy dia ny andry zareo manokana fotsiny atao fidiram-bolan'ny olona tokana le izy satria raha mifahenoanay dia efa nisy olona mividy ty tany ty efa nisy olona mividy ty tany ty a dia atao terrain synthétique ty dia atao fidiram-bola ohatrany hoe ho an'olo tombontsy ho an'olo tokana zany nefa izay efa nanaiky hoe raha ho an'ny vahoaka le izy a atao G11 ihany dia manaiky izay hoe omena andry zareo le tany dia izay no nampatonga anay naka an'le taninay satria io misy taratasy ara-dalàna io misy soratra ito an'ny permis de construire. Mihevitra azo ambonin'ny lalàna ireo mibody ity tany ity ho kosa ny fanazavana nentin'ny fikambanana iray mampiasa ny kanja satria raha ny fanapahana avy amin'ny fitsarana dia tsy tokony siketiketika ity tany ity mihitsy na ny andaniny any ankilany mandrapivoaka ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitsarana satria izay zany ny zavatra takianay hoe aseho ihany taratasy mazava milaza fa projet présidentiel io zavatra ataonareo io dia nangataka 3 semaines izy ampisehoan'le taratasy dia zavatra gaga be indray nefa izahay amin'izao fotoana izao a fa fanjodanana zavatra olona no miseho eto ary izy a nanomboka tamin'le fotoana tapabolana namezan'ny fotoana hoe anehoany an'le taratasy tapitra androany a efa miteny ny tao amin'ny procureur fa tokony tsisy azo ikitikitika eto aloha izay na ny association na izahay na zareo fa gaga izahay fa zareo zany ambonin'ny lalàna izay mahatonga ny association tsy mipotra teto mihitsy raha tsy izao indray satria gagagaga izay hoe fa maninona ny zavatra olona nanana plan nanana autorisation mazavatsara ohatr'izao no rodanina ary rodanina amin'ny andro alina nametraka fitoriana mikasika ity fandravana tsy ara-dalàna ity moa ny tompon-tany androany matokony fahendren'ny fitsarana mikasika izany izy ireo mitaky ny ampitsarana tsy misy fepetra ny asa izay natomboka ireo mibody ny tany eto amin'ity kianja ity ihany koa ny fikambanana sy ny tompon-tany. Tsy avelanay omena ny mpiavy sy vahiny ny tany sy ny toerana efa nohazarinay amam-polo taona ny maro ho ireo mponina etsy amin'ny fokotany Ampasany Malo Antanimora. Ny antso-mpanao gazety ireo mponina teny an-toerana Androany manoloana ny fikasan'olo tokana aka ny tanin'izy ireo. Zavandria Maefa mbola afatsara trany. Trano manodidina 50 tafo ary fianakavinan-jato no ahina tsy anan-kelofana etsy amin'ny fokotany Ampasany Malo Antanimora amin'izao no ny fikasan'olo tokana aka ny tanin'izy ireo. Tany izay efa nohajariana 10 taona ny maro raha ny fanazavana. Olona mpiavy no mikasa ibodiny tanin'izy ireo io raha ny fanazavana trany ary misy teratany vahiny ao ambady. Efa natao fa nadidina dia olona vao tonga vao avy zany izy tsy haiko no mety hoe 2 taona na 3 taona ngamba ny aviny fa nazako tsy mahafantatra azy fa vao nanomboka ty événement ty vao mahafantatra misy zany vehivavy zany eto zay hangataka ny tany titre Joseph Charles maro be dia be zany izy fantatra hoe zany ny limite ny izy hoe fa dia hoe zay diretretra zany no alainy dia taitra moa ny teto satria nandefa rumeur zareo fa misy mpanambola orinana zay moa tsy fantatra izy fa marina fa zavatra tena nataitra anay a tena nampikoropaka anay a dia raha malegasy izy dia nampanina anay fa le zavatra mandeha dia hoe sinoa ny orinana dia teo zany zay nanomboka ny panique amin'izay le mponina zay vahoaka efa misy mino fa tena maromaro fa hidaholo ny toerana misy anay ity ary ny tena nampanika anay omaly zany zareo nandefa feo fa ho tonga ny bulldozer hitonga anay teto dia nikoropaka zay moa nieritreritry hoe izy dia zavatra sa tsy isy dia nametraka ihany moa zay a dia nifampilaza moa zany mpony hoe zavatra ohatran'izao dia niankina moa zay a raha nambaran'ireo mponina trany efa nytaonany maro izy ireo no nanao fangatahana tany amin'ireo ambaratonga isatsokajiny mikasika ny tokony hamaritana ity tany efa nohajarian'izy ireo 10 taona ny maro ity saingy tsy nisy vokany izany izao anefa mpiavy sy vahiny no mikasa akamora azy fotsiny tsy ekena hatramin'ny farany izany ho ireo mponina ary ady hatramin'ny farany izahay hatreto aloha zay matoa zay nanao ndreny mouvement reny maly ary mbola vony zay a dia tsy anaiky hatramin'ny farany zay tsy anaiky hatramin'ny farany zay satria angamba le tany Madagasikara ty natao antsika raha zay nanaovana antso amin'ny mpitondra fanjakana maefa hoe mba jereo le izy satria lasa miravoravo tanana zay manamaty milaly an'le toerana satria nanomboka tamin'izay mandreny be nefa teto fa hoantitra ihany ty a fa tsy tafavoaka mihitsy sateto tsy tafavoaka mandeha hatrany amin'ny tribunal mandeha any amin'ny domaine mandeha amin'ny topoa dia misy sakana tsy fantatra mihitsy zany hetraiza le izy hoe manina le sakana no misy niezaka ny nanantona ny lehibe ny fokotany mikasika ity tranga ity moa izahay saingy milaza ny tsy afaka nitondra fanazavana ny tenany.
pejy ny fahasalamana kosa indray endrika gripa mahery no miseho eto andrenivohitra tato anatiny andro maromaro izao. Misy fifandraisana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny fianaka ity aretina ity araka ny fanambarana nataony ministera ny fahasalamam-bahoaka. Anton'izany abetsaky ny singa mandinika 2.5 PM eny amin'ny rivotra. Tsy misy afa-tsy ny vanajana ny elanelana, fanasanana tanana matetika amin'ny savony ary ny fanaovana arivava sy orona no antoka ahafahana misoroka ny fipariany ho ihany ny fanazavana. Ny fanantonana toeram-pitsaboana ihany koa no tsara indrindra raha misy tranga hafahafa. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany, loza mitatao ho an'ny mponina ao Eropa ny faloton'ny rivotra amin'izao fotoana ho ny taleny Agence Européenne pour l'Environnement. Olona nentsy ny maro no namony ainy raha ny tatitra navoakan'izy ireo. Mila mandray andraikitra sy manaja ny fepetranapetraka ny rehetra hisorohana ny loza goavana teraky ny faloton'ny rivotra. Afatra Sondrabe, Mathieu Princy. Si la qualité de l'air s'améliore en Europe, anaty ihany ny mponina 770 tapitrisan'ny Eropa miakatra hatrany ny tahan'ny faloton'ny rivotra na efa niatsara aza ny rivotra taorian'ny doro-tanety nifanesy. Izay no nisongadina tao anatin'ny tatitra ny masevo Eropiana misana ny tontolo iainana na ny AEE androany. Voalaza fa ireo fahafatesana misy 3.5 sy 4 hetsy dia nisy ifandraisany amin'ny fiakaran'ny tany singa madinika 2.5 PM amin'ny rivotra avokoa. Efa nisy fepetranapetraky ny sampandrara iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS momba ny setroka avoakan'ny orinasa lehibe. Maro ny mbola tsy navitana naji izany araky ny fanazavana. Karazany maro ny singa mpandoton'ny rivotra hoy ny talen'ny AEE. Ny dioxyde d'azote dia miteraka fahafatesana 2.5 manomboka amin'ny areti-tratra ary miafara amin'ny omamiadana ny fiakaran'ny loton'ny rivotra ka loza mitatao amin'ny Eropiana fa indrindra ny olombelona araky ny fanazavana. Ankoatr'izay, ny fiovavan'ny teotrinandro sy ny fiakaran'ny maripana dia fahienany zanak'olombelona maneran-tany noho ny fampiasana fiara fifamezivezena, ny doro-tanety, ny setroka avoakan'ireo indostria sy ny fandotona samihafa. Atreo ny fiarana tamin'ity anio ity mankasitraka fenao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany ho arahinao misesy aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Diofrine. Ny sampana fampalalam-baovao kosa tomoklasy tongovavy manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.